dia mbola amin'ny fifaliana trano no hafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foia izay andranesantsika ny tenin'Andriamanitra mba ho fampaherezana izao vavakisika tsy eo Andriamanitra ray eo atoko sy mino izay fa Andriamanitra tsy mba mandao isam-batan'olona ianao indrindra ny firenena malagasy izay tena tianao sady miandrandra ny famondrom-po avy aminao kanefa ny angatahanay dia ny fanahinao masina no kaiasa mba hanokatra ny saina mampanahy tsirairay afamantarany fa aminao rery ihany misy ny vahaolana satria no efa niteny hoe Jehova hiady anareo fianareo kosanginy tsy hoe hipetrapotsiny izay fa mba haizanay manaiky ny teny rehetra izay tondra fahasoavana ho anay isam-batan'olona ny tokantrano ny fiangonana ary indrindra firenena tenena Jehova ho fameno ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Falimiarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva mijery ny mpanjaka faharotoko fahenina tsika isitona lesona mahakasika ny tompo fitsipim-pitondran-tena tokony hanana ny tsirairay avy tsy hakanavaka izay milaza ny tena no kristianina ary nenonenona toerana misy azy ary io tsy mijery saranga io tsy mijery harena io tsy mijery fahantrana io tsy mijery fahefana io fa Andriamanitra no fahefana faratapany ary manome ny toromarika mba hiaina ny olona rehetra dia tokony hiainan'ny olona zany raha te ahita soa miaraka amin'Andriamanitra eo amin'izay ataony rehetra ary araka ny resantsika hoe tsika mety mieritreritra hoe anka ahoana moa ny hidiran'ny asako na ny fianarako na n'izay zavatra ataoko andavanandro amin'izay mety ho fiainana mandrakizay fa matoa no omen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana antsika matoa mipetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy io dia izay ataontsika eo no mamaritra mandrakizay atsika fa mampatahotra na dia ny kristianina ary tsy mieritreritra n'izay fiainana mandrakizay zany manantena vao tafiditrany ary be dehibe ny foto-kevitra alefa mandrakariva mba fampanantenana pokatin'ny olona hoe matokifa rehefa mino amin'n Jesosy ianao dia efa voavontsy fa mizahatoetra tsisy olona afaka ilaza mandra-piala ny fofonainy farany hoe tena mahazo antoka fa efa voavonjy zany izy lainga zany fa zahan'Andriamanitra toetra mandritra ny tomponandro fahavelomana eo amin'ny asa izay ataontsika tsirairay avy tsika hoe misy amin'izay vonjena ny satsy ary eo no hipetraka ny fanontaniana hoe tsy miankina amin'ny arena sy ny vola sy ny vonahitra sy ny fahefana nidirantsika ny fanjakan'ny lanitra aloha dia disevitra hoe satria za manana vola manana fahefana manana voninahitra lehibe noho ny rehetra dia tonga dia misy fiainana mandrakizay tsy kanefa sao dia disevitra koa tsika ankatony olona tony mahantra madinika dia ho any amin'ny fahaverezana mety hifamadika amin'izay zavatra hitranga ary eo no tokony hatahora ny tsirairay avy tsy tokony hanapatra fahefana eo mitoerana izay misy azy fa eo amin'ny toerana io ny zahan'Andriamanitra toetranao hoe kristianina ianao sa tsy ary manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa hafa zany olona tena hoe manana ny Jehova ho Andriamanina zany mpanjaka faharotoko fahenina izay fahitantsika teto hoe nisy ny firenena sirianina nitady anao tetika hamelezana ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany fa nisy mpaminany tao izay mifandray tamin'Andriamanitra niara-ny asa tamin'ny mpanjakan'ny Israely ka nampitandrina ny mpanjakan'ny Israely hoe ilazao ny mpanjakan'ny Israely fa zao mitetika ady ny sirianina hoentiny hamelezana ny fireneny Israely dia nyzahatoetran'izany ny mpanjakan'ny Israely dia hita fa marina zavatra nytenen'ny mpaminany ary ny famantarana n'io mpaminany io sarotra amin'izao vanim-potoana izao satria matetika ianao hoe tenao anatin'ny firenena anankiray tsy afaka mihitsy ianao andray anjara eo anatin'ny tolo-kevitra hoentinao anivon'ny firenena raha tsy olona manambola ianao raha tsy olona tena malaza ianao raha tsy olona indraindraina ianao zany no fidina mandrakariva miara-miasa amin'ny fitondrana fa na dia manana famarinana na reverina fa olona mavomavo ery kanefa hitenenan'i Jehova tsy misy miaina an'izany mihitsy kanefa io Andriamanitra io tsy amin'ny alalan'ny zavatra mamirapiratra no fidian'Andriamanitra mba hitenenany ary eo no tena tokony andiniantena hoe mahaiza mamantatra ny feon'Andriamanitra manoloana ny zavatra tranga rehetra
fa nahodika vitsika nahodika vana andriamanitra ny tompon'ny teny farany ary fantany ny asany tsiraray avy izy no mamaly ny olona arak'izay zavatra tanterahany rehefa teo ny mpaminany de rehefa zany mpanjakan'ny Israely toetra marina ny zavatra nyteneny tezitra ny mpanjakan'ny Siria tamin'izay vanim-potoana zay misy mamadika mihitsy atao amintsika ato de tao amin'io Sirian'io ihany nahafantatra hoe misy mpaminany angeo amin'ny zanak'Israely eo ka na de zay zavatra teneninao amin'ny efitra mangina raha ozy de fantatry io mpaminany io de zay ny tsy afahana manatanteraka nitetika rehetra mentina mamely ny zanak'Israely afaka miasa Andriamanitra nge eo amin'ny fiainan'ny olona eo amin'ny firenena anankiray rehefa tena matahotra azy fa nitetika de alefany ny fahavalo rehetra vitan'Andriamanitra mihitsy mampafantatra an'izany mba hierovana ny Israely fa ny olona tsy matoky an'Andriamanitra kanefa tsy hoe nitehitra fotsiny hoe mpafantaro Andriamanitra inona indray nitetika fa takina mba handeha anana le toe-panahy sy ny fitondratena araka an'Andriamanitra zay vao miditra mitsehatra Andriamanitra fa ndraindray le olona nitiny de tiany Andriamanitra no mampafantatra azy nitetika ady amelezana azy kanefa nitoromarika omen'Andriamanitra hoe zao ny tokony ataonareo tsy ataon'le olona tsy miditra tsehatra amin'izany mihitsy Andriamanitra fa avelany mihitsy ny olona de taty ny vokatry ny fanapahan-kevitra zay raisiny ary de samy ahita nketsika zay tetsika atao aza meno ny feon'Andriamanitra zay fanapahan-kevitritsika atao lalàna apetrakitsika tsy mifandraika amin'ny lalàn'Andriamanitra tanterahana de hitantsika foana ny vokany hoe ahita vahaolana sa tsy ahita vahaolana fa ty zavatra tenen'ity fampahirezana tsy misy anterangety re olona fampieritrretana ary mpaminany Elisa raha niteny tamin'izany vanim-potoana zany tsy nanery mihitsy izy mpanjakan'ny Israely hoe tsy maintsy tanterahanao zay zavatra tanterahako tsy voatery hihino ny mpaminany ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany fa saingy amin'ny maha-Israely azy de niaino ihany izy de nanamarina izy de hita ny famariny zany tsy midika zany hoe mpaminany ke ambonin'ny mpanjaka samy manany sehatra tazomindreo eo amin'ny fitantanana ranofo miady ny mpanjaka fa eo amin'ny sehatra ara-panahy kosa de anjara ny mpaminany zany fa nitoe-javatra mitranga nefa matetika ary hita manerina n'izao tontolo zao rehefa tonga eo ny mpanjaka taka ny Nebokadnezara tamin'izany vanim-potoana zany de satria izy ny mpanjaka ny Babilôna de izy keo ny lasa ohatrany mieritreritra hoe tompona andraikitra ara-panahy afaka mifehy tanàna ny Babilôna zay no natonga ny Nebokadnezara nanangana sarolona goavambe ary nanome baiko firenena rehetra teo ambany fahefana mba inkoka sy vavaka amin'ilay Andriamanitra everiny fo Andriamanitra ary zay keo na diso hevitra ny ankamaroniny ny mpanjaka amin'izao vanim-potoana zao rehefa voatendry eo amin'le fitantanana ranofo izy de mieritreritra koa izy havanana be eo amin'ny sehatra ara-panahy ohatrany hoe izy ny tena zavatra izy no tompona andraikitra ara-panahy fa misy eo tompona andraikitra ara-panahy zay mahalala ny zavatra rehetra fa haitraitra diso toerana misy eritreretana taka an'izany fa zarain'Andriamanitra mazava-tsara io ka raha mameno ny feo mpaminany zay miaraka aminy mpitantana firenena misy fanavotana miara-miasa leo zavatra anakiroreo kanefa ny mpaminany tsy afaka manery mihitsy izy hoe tsy maintsy tanterahana zay zavatra teneniko mitondra fotsiny izy ny afatr'Andriamanitra taka ny natao Mosesy teo ny tanànan'ny Egypta mpantsaka jentilisa-nge Nebokadnezara fa tsy nisakana ny Jehova tsy hanome baiko azy alefaso mioloko anompo ah baiko nomena Mosesy nampitaina tamin'ny Farao vozy Farao tamin'izany izaziny Jehova ozy no ekena iteny tsy alefako mahazo tsy mihino de ohatran'izany keo na ny mpanjakan'ny Israely ary na miteny raha mpaminany tsy manery ekeny ny famarinany teny'lay mpaminany taty ny vokatsoa zany fankatoavana ny teny zany le mpanjaka sy ny firenena tsy ekeny de mitatika eo izy ny vokany fandraisan'ny fanapahan-kevitra teo anatrehan'izay nefa mpanjaka ny Siria satria mpanjakan'ny Israely sy ny firenen'ny Israely ny tediaviny babony rehefa hitany fa misy olona anankiray io mahafantatra zavatra rehetra lasa mitodika amin'izay indray tanjona nikendreny io mpaminany mihitsy aiza misy azy hosamborona manelingelona eo fangano mpaminany matahotra an'izany tompona andraikitra ara-pana
ny olona iran'andriamanitra tsy mena miteny zany fa saingy rehefa miteny kosa izy miteny ampahendrena sy feny fitiavana de ina zavatra mitranga raisitsika mpanjaka faharotoko fahenina ny andimy faefatra amby folo de mampatsiaro atsika an'le tenin' jesosy kristy teny am'janona toko fahavalo amby folo mpanjaka ave anao zy pilata ny mpanjaka ao izy fa saingy ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao fa raha avy am'izao tontolo zao ny fanjakako izy de ho niady ny mpanompoko mba tsy voatolotra am'jisy zany hoe tsy mbo voatolotro eo anatrehany mpivavaka mihitsy angeny mamoatsapona am'izao vanimpotoana zao miseho manonona ny anaran'i Jehovah fa ny fitondran-tenany sy ny fiaitsiny tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de io ny zavatra mitranga de eto mpaminany anankiray zany hoe tena fantan'ny Andriamanitra zay vavahany ary io hitatsika eto hita taratra na de teny testamenta taloha ary le toe-panana nanan Jesosy nanana ny mpaminany zay nananatra ny mpanjaka tamin'izany vanimpotoana zany eo amin'ny andiny faefatra amby folo mpanjaka faharotoko fahenina ary de nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be ho any izy a ka tonga alina reo a ary nanodidina ny tanàna tsy le zanak'Israely tsony zany eto lasibatra fa le mpaminany tokana zay nafantatra ny marina fa mpaminany anankiray a laza ny hevitr'Andriamanitra nampangovotra ny Siriana de nalefa ny soavaly sy ny kalesy sy ny miaramila ho any ka tonga alina ireo a ary nanodidina ny tanàna zany hoe tena hanao perquisition tena hitady an'le olona everina fahavalo manakatsakana ny tombontso ny firenena vahiny mitady amely ny firenen'ny Israely ny andiny fadimy amby folo rehefa ny fomaraina koa zatoviny lehilahin'Andriamanitra osika nivoaka de indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna de ho le zatovy tamin'ny indrisy tompoko ahoana no ataotsika taitra le mpiara-miasa amin'ny Elisa le lehilahin'Andriamanitra taitra izy nahita nyreto miaramila be dehibe ary tena nanodidina ny tanàna amin'ny andro alina nangovotra sy natahotra maty isika ozy inona no ataotsika fa reto ny miaramila be dehibe nalefa ny Siriana mikendry ifofony aitsika hoy Elisa aza matahotra ozy a fa ny momba atsika dehibe no momba azy tsy taitra le mpaminany aza taitra ozy a ny momba atsika ozy dehibe no momba azy gaga le zatofo teo anatrehan'izay tenin'ny Elize Elisa tsy taitra satria nahoana matoky an' Jehovah izy Jehovah no mampiteny azy ka na de tonga raha fahavalo zay tsy manana an Jehovah ho Andriamanina anteha amely ny olona matahotra n'Andriamanitra aza matahotra ozy ny momba atsika de be lavitra noho ireo de tadidiotsika le tenin'i Jesosy ny fanjakako tsy avy am'izao tontolo zao fa raha avy am'izao tontolo zao ny fanjakako ho miady ny mpanompoko mba ho tsy voatolotra ho an'ny jiosy fa eto tsy manana nga zany mpaminany zany raha ny tena marina nge tsy hitan'ny olona tompona andraikitra ara-panahy tsy hitan'ny olona hoe tena inona mba garde-corps-ny eo inona mpamiaramilany eo tsisy an'izany na de misy raha ny tompona andraikitra-pivavahana am'izao vanimpotoana zao hoe tena ho didinina miaramila fa ny tena mpaminany tsy mila an'izany izy tsy mila miaramila miampina azy ary miezaka nefa hoe am'izao vanimpotoana zao misy ny tompona andraikitra ara-panahy de ho didinina garde-corps ho didinina miaramila ho didinina mpiaro tsy avy amin'Andriamanitra zany fa fantany ny mpiaro azy ny andiny fafito amby folo ary ny Elisa ozy ny vavaka hoe Jehovah mifona aminao ao ozy ampahirato ny masony mba ahitana ary Jehovah ozy nampahiratra ny mason'ilay zatovy ary de nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy hafa manodidina ny Elisa tena mpanompo miaramila mpiaro tsy hita maso mahiratra ny mason'ilay zatovy le natahotra hoe indrisy tompoko mafy ny zavatra mahazo atsika fa reto ny miaramila ny Siriana tonga manodidina atsika tsy taitra ny mpaminany momba atsika izy be lavitra ny momba andreo nampahiratina ny masony inona ny zavatra mitranga tena soavaly sy kalesy afo manodidina ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa zany hoe misy fiarovana tsy hita maso
fiarovana tsy hita maso tsy ekeny zao tontolo zao zany, tsy eken'ny kristianina tsy metehitra amin'andriamanitra zany hoe fomba hoana eo de miaramila tsy hita maso ve niaro tsy ekeny zany satria nahoana tsy tapa-kevitra anaiky ny sitrapon'andriamanitra fa eto de hamarinina ary io le tenenin' jesosy kristy hoe tsy avy am'izao tontolo zao ny fanjakako fa raha avy am'izao tontolo zao ny fanjakako de ho ny ady ny mpanompoko ary eto elisy inona ny tanjona kendreny zao tontolo zao zay niseho tamin'ny alalan'ny fanjakana sirianina hitondra miaramila ara-baky teny mitondra lefina mitondra inona hamely ny elisy fa nampahiratina fotsiny masony le mpanompony elisy ary reto kalesy sy zovaly afy miaramila be deabe manodidina ny elisy reto angana mely an'le miaramila ny sirianina fa nampahiratra ny masony mba inony fotsiny hoe enjana be ny mpanompo miaro atsika nampahiratina ny masony mivavaka tamin'ny Jehova fotsiny elisy mba mpahiraty ny masony le zatovy ozy nahiratra ny masony de ny zavatra hitany kaky izy ay be deabe ny fiarovana manodidina ny elisy mahatonga ny elisy tsy taitra tsy mataitra amin'ny etraketraka ataon'izao tontolo zao tahaka ny Jesosy tamin'izany vanim-potoana zany hoe tena reo ny mpivavaka tena nanabosy ny firenena jentilisa mba hisambotra hamono an' Jesosy Kristy. Jesosy tsy taitra satria nahoana ny fiadin'izao tontolo zao ange fahavalo alefa n'izao tontolo zao tsy misy dikany eo anatrehan' Jesosy fa tsy midika zany hoe na tsy misy dikany eo anatrehan' Jesosy ary ny famonona ny zanak'Andriamanitra meloka mpivavaka satria le tetika atao anatiny le fony mitady amely le zanak'Andriamanitra tonga ty am'ty zao tontolo zao ty anavitra azy na diso azy fa naseho an' Jesosy na de mafy ary zavatra niretany nofo tamin'izany vanim-potoana zany hoe tena inona moa ny fahavalo farany tsy maintsy ho resena fahafatesany matahotra an'izay daholo nge ny olona rehetra matahotra ny ogadraina ny olona matahotra ny voalikofaty ny olona Jesosy tsy matahotra an'izany satria nahoana tsy mandaitra amin'izany resy ny fahafatesany ary zay keo tao anatin'ny Elisa zany zay toe-panahy zay inona moa no atahoranao miaramila be deabe alefa ny fahavalo fa ny momba antsika ozy de be lavitra ny momba reny tsy manaiky an'izany ny akamaroan'ny mpitantana tsy manaiky ny fiarovan'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra miditra an-tsehatra misy miaramila tsy hita maso ary natapitrisany manodidina ny olona matahotra an'Andriamanitra ary raha mikitikitika mpanompon'Andriamanitra eo anatrehan'izay Jehova ny mamaly am'izay vanim-potoana zay fa saingy zavatra hitange tamin'io hitan'ny Elisa nge tsy mivavaka tamin'ny Jehova irao miaramila anao Jehova de aringano reto miaramila ny siriany reto tsy niteny an'izany fa nampahiratra fotsiny izy ny mason'le zatovy momba atsika ozy de be lavitra anao ireo fa raha ny tokony ho izy zany ny fanapa-kevitra tokony raisin'ny Elisa tamin'ny vanim-potoana io tokony mihitsy izy nakatakatany Jehova aringano tany fa ny fomba fiadiny olona miaraka amin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fomba fiadiny olona zao tontolo zao fa naseho fotsiny hoe tsisy mampatahotra ary io natonga an' Jesosy izy za matahotra zay rehetra mahay mamony nofo fa tsy maintsy mahavery ny fanahy fa mahatahora zay rehetra mahavery ny fanahy any amin'ny elo tsy matahotra an'izany Elisa satria natoky izy le tompo ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany Jehova Andriamanitra no naniraka azy ka na de tonga raha miaramila rehetra nge zany olona ray mikendreny ho samoriny fa zao tsy natahora ny Elisa zany fa namety toko fotsiny le mpanompony izy hoe momba atsika de lehibe lavitra no ira mitodika amintsika koa fiarahana amin'Andriamanitra mila fanetretena mila fanekena tanteraka exodosy any Jehova de niteny hoe Jehova iady anareo fa nareo kosa angina fa tsy mety amin'ny kristianina zany am'izao vanim-potoana zao hoe ianao Jehova mangina zay ny kristianina am'izao vanim-potoana zao fa lao zay niady de araka zay sitrapony takany nataony Jehova hoe zany mpanjaka ka tsy nekeniny olona fa mitady mpanjaka hafa izy mpanjaka ranofo de inona ny zavatra mitranga nanginy Jehova de ny mpanjaka ranofo zay nitendreny nampitondra faisana azy fa mivanim-potoana hitodihan'ny olona
eo anatra an'andriamanitra ka jehova ny mpanjaka tena didin'ny olona fotsiny ake makato ny baiky omen'andriamanitra fa niady rehetra any jehova satria nahoana manana tafika tsy hita maso manodidina ny olona zay matahotra azy izy zay le vavaka zay ataotsika mandrakariva plivava ny anjelin'i jehova de mitoby manodidina zay rehetra matahotra azy ny anjelin'i jehova mitoby manodidina ny firenena matahotra azy fa manahoana le firenena roviana vao matahotra an' jehova rehefa matahotra an' jehova le tompona andraikitra satria nysolotena ny firenena anankiray le tompona andraikitra napetraka hitantana ny firenena ny fahefana rehetra eo ambany fahefana hoe tena matahotra an' jehova misy fiarovana tsy hita maso ary io sarotra amin'ny olona nihina an'izany sarotra amin'ny olona milaza fa eo anatin'ny fivoarantsika eo anatin'ny fandrosontsika ao anatin'ny teknôlôjia avo lentsika ohatra ny fahavetavetany zany hoe atoky be fahatany an'andriamanitra zany ohatra ny fahavetavetany zany hoe atoky zany hoe tena kalesy sy sovaly afo manerana ny tenombohitra miaro zavatra tsy hita maso tsy mino an'izany ny olona de rehefa tsy mino an'izany de zao tsy misy vahaolana ka io pirofo anankiray mbola tsy mijanona eo ny tantara ilisa fotsiny io resantsika io fa ny zavatra miavaka tamin'ny elisa zay tsindritsika mafy eto de ty efa tena olona isambotra azy zao nke nalefa ny siriana ary sirianiny zany fa valon'ny israely fa izy tena tsy niteny tamin'i jehova hoe tena ringany tany io miaramila be deabe manodidina ny tanàna manodidina ny trano sady sambotra azy izy nampahiratana fotsiny masony mpanompony mijery an'le hoe manahoana ny momba atsika nke de be lavitra no momba andreo hoe toky nomena fa tsy misy valifaty teo anatrehan'izany hoe reto mitady amono ao de alao mba asy kokoa fa de zao miandro fotsiny elisa ny tsy fantany ny herindreo tafika tsy hita maso tsy hitany masony sirianina elisa mahita azy a ny mpanompony mahita azy ary ny tena mpanompon'andriamanitra de mahita an'izay serovana manodidina azy miaro azy ary zany rehetrarehetra zany tena tokony hiaro ny olona matahotra an'andriamanitra tsy hoe mpaminany fotsiny fa mivanim-potoana tompony andraikitra anankiray mitapa-kevitra nitehitra amin'andriamanitra misy fiarovana tsy hita maso tsy raisa mitafika zao tontolo zao manodidina azy ary zay ny fomba nataon'i jehova namonjena ny zanak'israely teo ambaniny vahoany firenendehibe hitatsika ny miavaka tamin'izany inona moa tsy nataon'i jehova namonjena ny zanak'israely teo mipiri tsy laza-babo izy fa afaka teo mbany vahoany firenena matanjaka fireneny niavaka indrindra de ny fireneny egyptiana da teo arina de babony babilôna zay tena fireneny dehibe nalaza natahora ny firenena rehetra fa rehefa tonga ny vanim-potoana navoaka an'andriamanitra fotsiny tao e fa tsy eken'ny olona zany fa raha mbola ezaka amin'ny herin'ny tena atsika isika tsy maintsy voafatotra foana de matoky sy mino fa sitona lesina ao anatin'izany tsika elisa tsy namaly faty satria nahoana mpanompon'andriamanitra satria ny fomba fiadiny de ny fomba fiadiny jesosy tsy va am'izao tontolo zao fanjakako izy fa raha va am'izao tontolo zao de miniadiny mpanompo de tahaka ny elisa koa tsy tahaka ny fomba fiadiny fahefan'ny mpiaro ty zao tontolo zao ty ny mpiaro any elisa fa reto andeha hitetika amono elisa tsy namaly faty de mbola hitatsika ingeny toyany mety takara zany mety angano fandraisantsika azy fa tsy tereny fa marina ny soratra masina zany tsipy mitady eny atandroko ny omby izy tsipy ny teny eny ampony mahalala filaza ny soratra masina azy hoe aoka zay manatsaina iaino zay lazay mifanahy amin'ny fiangonana miteny io andriamanitra io de nefa izy tsy manery de matoko sy mino fa misitona lesona anatrehan'izany tsika rehetra satria natanjona kendreny mitady vahaolana ny isam-batan'olona mitady vahaolana ny fianakaviana mitady vahaolana ny fiangonana mitady vahaolana ny mpitondra fanjakana mitady vahaolana ny olona ny silamo mitady vahaolana ny mpandala ny fomban-drazana tsy misy zay tsy mitady olana fa zao raha mbola tsy resy lahatra de samy manao zay tiany atao e fa nivokany any mahafantaratsika azy hoe aiza ny tena misy vahaolana voninahitra ao n'andriamanitra reriany vavaka isika misaotranao jehovah andriamanitra reny amin'ny teny mandray zay tonga
dia teny feny fanantenana tanteraka nefa sarotra inona ity amin'ity zao tontolo zao ity satria tsy manaiky mino raha tsy mahita tahaka ny Tomasy hoe zavatra tahaka an'izany ve no horaisina ohatran'ny fahadalàna ao amin'ny zanak'olombelona zany fa fahendrena kosa ao aminao ho famonjena ho an'izay mino dia matoko sy mino fa zany teny zany dia anapaka any am-poniny tsirairay avy indrindra manovahoaka izay tena ao anatin'ny fijaliana tanteraka mba tsy hitehitra metraka ny fanankinana ny fiainana amin'ny nofo fa mitehitra mandrakarivo aminao izay afaka mifehy ny zavatra rehetra dia matoko sy mino fa ianao hiasa ary tsy maintsy mandresy miaraka aminao saotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiarakanan' ny tompo amintsika mandrakarivo.